Ho hatsaraina ny fomba fanangonam-bokatra eny an-dranomasina mba hisian'ny fitantanana maharitra. Fantatra izany tamin'ny fanentanana nataon'ireo avy ao amin'ny sampandrara misahana ny harena anaty rano sy ny jona aty amin'ny faritra Atsimo Andrefana miaraka tamin'ny mpamatsy vola tsy maintsy ampitovizina ny vidim-bokatra amin'ireo kominy sy fokontany manamorona ny sisin-dranomasiny Atsimo Andrefana iny. Misy fahatiantoka ho an'ny komina, misy fahatiantoka ho an'ny mpanarato izay ny tenenana tamin'ny tao anatin'ny CGP hoe ampitovio tompoko ny vidim-bokatra amin'ity faritra ity. Zany hoe na any Ambohiboly anao zany manana orita, na any Anakao ianao, na any Morombe, na any Andavadoaka dia mitovy ny vidin'olona hakan'ny zareo azy. Fomba iray hoentina ampahafantarana ny mpampiasa azy ny fandandranan'ny vokatra avy eny an-dranomasina izay entiny WWF Toliara. Dia paikady anankiray ampahafantarana ny mpanjono, ny fokon'olo hoe ny vokatra misy eto dia mitombo na mihenaka mila hatsaraina ny fomba fitantanana. Ny fanjakana foibe manatanteraka izao hetsika izao no isaorana hoy ny solotenan'ny mpanjono. Wannan io zany dia tena misaotra ny fotoana fanjakana mahefa zany mahakasika an'izay fanoratana efa mijamboka izay fa tena manana eritseritsy ny mpanjono madinika tokoa zany ny fanjakana matoa manamrezaka io zany mahafantarana fa hoe tsy miroro mahafatany marina fa ny tanana teto ihany koa ireo mpanjono tsy mbola manana karatra mahamatianina sy ny marika manokana atao amin'ny lakana na ny plaque d'immatriculation fa maimaim-poana ny fizarana izany amin'izao fotoana izao.